Mahazatra dia akafaliana trano andrasananao indray eto amin'izao fandaharana izao. Andro maromaro izay ny lasa kanefa tenenay fa mbola mazoto hatrany ianao anaraka izao toy ny fandaharana izao. Toy mahazatra ary anay isika hiaraka iombom-bavaka indray. Tompo malalo raha ian'ny tenao izahay dia mangataka firotsahan'ny fanahinao masina, hampatsiahanay ny teninao, hanampy anay tadidy izany teninao izany, hampiatra izany ihany koa eo amin'ny fiainanay. Izany hoe reny sangatany amin'ny naranao hatrany. Hevitra izay rahantsika mandinika indray zany dia mahakasika ny hoe araka ny fanahy. Araka ny fanahy. Izao no voalazan'ny Jaona voalohany toko fahaefatra andininy voalohany. Jaona voalohany toko fahaefatra andininy voalohany. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy. Jaona voalohany toko fahaefatra andininy voalohany. Mitady ny hanapaka ny vatana amin'ny alalan'ny saina Andriamanitra. I Satana kosa mitady ny hanapaka ny saina amin'ny alalan'ny vatana. Averiko tre mandeha. Mitady ny hanapaka ny vatana amin'ny alalan'ny saina Andriamanitra. I Satana kosa mitady ny hanapaka ny saina amin'ny alalan'ny vatana. Ny vatana no tokony hanompo ny saina, fa tsy ny saina no hanompo ny vatana. Averiko ndray mandeha. Ny vatana no tokony hanompo ny saina, fa tsy ny saina no hanompo ny vatana. Tokony hiambina ireo vavahady saina ny rehetra sao dia Satana no handresy azy ireo amin'ny alalan'izany, satria ireny no lalambe mitondra ho amin'ny fanahy. Tokony hiambina ireo vavahady saina ny rehetra sao dia Satana no handresy azy ireo amin'ny alalan'izany, satria ireny no lalambe mitondra ho amin'ny fanahy. Ny vavahady sainy maro dia efa ngolo ny fampanarana-po ny tenda sy ny fifaneraserana amin'ny fahotana. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza no nahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy? Fa izahay manana ny sain'i Kristy. Korintianina voalohany toko faharoa andininy 5:10 sy 9:10. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza no mahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy? Fa izahay manana ny sain'i Kristy. Iza no nanome hevitra ny fanahin'i Jehovah, ary iza no mpanolotsaina na hampianatra azy? Isaia 40:3. Iza no nanome hevitra ny fanahin'i Jehovah, ary iza no mpanolotsaina na hampianatra azy? Ny fenitry ny ara-panahy tarafina amin'ireo teny ireo dia ny fananana ny sain'i Kristy. Misy eo amin'ny fiainana izany izay mamaritra ny toetra. Ny olona manana fahamboniana ara-panahy izany dia mahafeny fihetsem-po sy ny tendrim-po manoloana ny toe-javatra mihatra izay tsy mifanaraka amin'ny fomba fiheverana. Ny olona manana fahamboniana ara-panahy izany dia mahafeny fihetsem-po sy ny tendrim-po manoloana ny toe-javatra mihatra izay tsy mifanaraka amin'ny fomba fiheverana. Izany mahatonga ny bokin'ny Galatiana mitanisa ireo vokatry ny fanahy. Ao amin'ny Galatiana 5:2 andininy 12 ka hatramin'ny
420 noho izany na inona tsy fitovik-hevitra aoka iseho mandrakariva ny fahendrena aoka ho tony mandrakariva fa amin'ny alalan'izany no ahafahan'ny fanahy masina hibitsika ao an-tsaina ary anorono ny fihetsika feny fahendrena anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Aoka ho tony mandrakariva fa amin'ny alalan'izany no ahafahan'ny fanahy masina hibitsika ao an-tsaina ary anorono ny fihetsika feny fahendrena anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Zay ny ambaran'ny Galatiana 5:5-20. Raha velon'ny fanahy isika aoka andeha araka ny fanahy. Andeha iroso amin'ny fandinihanao lalina ny taridalina izay nomena ary ahafahanao mandinika ny tenanao ihany koa ka hisaintsaina sy eritreritra izany. Ka ao anatin'ny feokira no antanterana izany ary avy eo anao hamaly ny fanontaniana ho fisaintsainanao ny amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisinao. Ahoana no ifehezana ny fihetsem-po? Ahoana no ifehezana ny fihetsem-po? Izay ndray zany ny fanontaniana izay ho saintsainao, eritreretinao. Fanontaniana voalohany izay. Ahoana no ifehezana ny fihetsem-po? Ny fanontaniana faharoa dia izao. Atao ahoana ny miaino ny bitsiky ny fanahy? Atao ahoana ny miaino ny bitsiky ny fanahy na amin'ny fomba ahoana ny miaino ny bitsiky ny fanahy? Rehefa eritreretinao lalina zany ary saintsainao lalina ny famaliana ny fanontaniana avy amin'ny alalan'ny fandinihanao ny taridalina izay nomena dia hanampy anao ny fanahy masina hanazava amin'ny fisainanao ary tonga anao ho tonga amin'ny fanapahan-kevitra ny amin'ny famaliana ny fanontaniana hoe inona no tokony atao, inona no tokony atao. Ary rehefa mandray fanapahan-kevitra ianao dia tanterao avy hatrany, hiainao avy hatrany na dia manano sarotrara ny fiainana an'izany dia aza-kivy mitozo ary angatao mandrakariva amin'ny fahazavan-tsain'ny fanahy anomeanao ny hery ahafahanao manatanteraka ny fanapahan-kevitra izay ho raisinao. Andeha ho etsika ambavaka izany. Misaotra anao Jesosy anomenao taridalina indray ary nomenao fahazavan-tsaina ho amin'ny fanaisana fanapahan-kevitra. Misy fiaikana izay tsy maintsy hatrehanay nefa fa meo anay ny hery ahafahanay mitozo, ahafahanay mifikitra ary tsy ho kivy. Ka na inona fisedrana izay atao aminay dia ho vonona izay aneo ny voninahitrao mba hahatonga ny finoanay hatanjaka ary tena aneo ny mahara-panahy tokoa amin'izao vanim-potoana manahirana izao. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy nivavaka. Amen.